Tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza teo sakaiza amin'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Jakoba 4:1-4. Anio dia resaka tena mivantana no tiako zaraina aminao. Tsy misakaiza amin'izao tontolo izao. Tsy mahasoa antsika ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Izany hoe mampiditra am-polalina n'izao tontolo izao, mampiditra am-polalina ny fiainan'izao tontolo izao. Fa ny mahasoa antsika dia mifikitra amin'Andriamanitra, mibanjina n'ilay fiainana mandrakizay. Hoy ny Baiboly mantsy hoe raha misy olona tia izao tontolo izao dia lasa fahavalon'Andriamanitra izy. Mety ho mafy ilay teny fa midika zavatra iray mazava izy. Tsy afaka mizara roa ny fitiavantsika isika. Tsy afaka miteny hoe tiako Andriamanitra, nefa mbola mifikitra amin'ny fomba sy ny toe-tsain'izao tontolo izao ihany koa. Ny fiainana kristiana dia fiainana misaraka amin'ny fomba ratsy eto amin'izao tontolo izao. Nefa miray akaiky amin'i Jesosy Kristy. Tsy midika izany hoe miala amin'ny olona isika, fa midika hoe tsy avelantsika hifehy antsika ny fomban'izao tontolo izao. Ary tsy ny fomban'izao tontolo izao no ampidirintsika ao an-tokantrano na ao am-piangonana, fa ny fomban'Andriamanitra no iainantsika ao an-tokantrano sy ao amin'ny fiangonana. Rehefa tena ao amin'ny Kristy isika dia lasa olona mitondra fiadanana, mitondra fahazavana ary manampy ny hafa hanakaiky azy. Fa raha miala kely amin'i Jesosy Kristy isika dia mora voatariky ny devoly, voatariky ny zavatra tsy mahasoa sy ny fanahy hafahafa izay tarika amin'ny ratsy. Tsy azo afangaro ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana n'izao tontolo izao raha lasaina bahy. Ny kristianina dia tokony ho misaraka amin'ny faharatsiana fa tsy amin'ny olona. Ny tena mpanaraka ny Kristy ihany koa dia tsy resiny fakam-panahy hanaraka ny fomba ratsy n'izao tontolo izao. Ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia fiainana mitondra hazavana sy famarinana ho an'ny hafa. Koa anio, manontany tena, iza ny tena sakaizanao? Kristy sa izao tontolo izao? Aza vela hisarika anao amin'ny lalana roa hafa ny fiainana. Mifikira amin'i Jesosy Kristy amin'ny fo manontolo, satria izy no loharano fiadanana sy ny tena fifaliana, ary izy no hanampy antsika sy hanafitra antsika tsiraray avy. Ombanao fomba manokana ny Tompo, ary ny vavako anao dia ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainanao izany teny izany, ary ho ampiaritsika tsiraray avy ihany koa. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny amin'ny teninao tamin'ity maraimba vao ity. Raha eo, meteza mendra fo amela ny elokay. Izany teninao izany anie, dia mba hiainanay tsiraray avy, tsy handalo fotsiny amin'ny sofinay. Ary izahay tsiraray avy dia tsy ho tia ny fomban'izao tontolo izao, hankahala ny fomban'izao tontolo izao, ary ny fiainanay tsiraray avy dia ho fiainana tahaka ny fiainanao Jesosy Kristy, ary hijoro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina misy anay izahay, ary ho maro fanababo noho ny fijoroanay amin'ny maha-kristianina anay, amin'ny mahazanakao anay ihany koa. Ny tontolo andro izay diavinay dia apetraka eo am-pelantananao mba ho voninahitra ao rery any, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.